Shalom manonona ny fiadanana amintsika rehetra. Misy fijerin'olona izay ahitsitsika androany par rapport amin'ny fahamarinana ara-baiboly. Misy milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra avy hatrany dia mametraka règle amin'ny mpino hoe ianao mila atao délivrance ary ny délivrance atao aminao dia mitaky séance maromaro mila miona matetika amiko ianao dia ataontsika par étape sy ny sisa rehetra ny délivrance izay atao aminao. 2 volana 3 volana délivrance foana. Isaky ny faran'ny fotoam-pivavahana dia mandroaka devoly foana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka an'izay ihany koa dia misy fijery eo amin'ny lafiny hoe ianao dia misy ozona ary ny ozona ao aminao dia mila tapahana ary tsy vita indray mandeha izany ozona izany fa misy travail maharitra sy izao sy izao dia metrahan-tanana ianao hosorana an'izao ianao ampisotroana an'izao ianao rehefa mitatritatra izany ilay fepetra tian'ilay milaza azy ho mpanompon'Andriamanitra apetraka amin'ilay mpino. Fa androany azy zany dia hiteny zavatra amintsika. Za tsy miteny hoe ratsy ny délivrance, ratsy ny fanapahana ozona, tsy biblika izany, za tsy miteny an'izany. Fa hanindry zavatra anankiray amintsika zany, fomba fijery anankiray hoe voalohany indrindra ny délivrance dia atao amin'ny olona possédé. Zany olona possédé zany dia ohatran'ny hoe olona tsy tompony tena intsony fa misy esprit maka possession aminy. Dia ilay esprit iny no mianime azy amin'ny fahafenony. Raha maka ohatra isika dia ny Matthieu toko faha 4:20, ny Marc toko faha 5:10, andininy fahasivy hatramin'ny faha 5:10, ny Luka toko faha 9. Aitsika rehetra ny tantara ilay lehilahy nanana fanahy legiona tao anatiny. Possédé. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy dia nanaovan'i Jesosy Kristy délivrance dia ny fanahy legiona tao anatiny nifatratra tany amin'ny andiana kisoa izay nifatratra tany amin'ny hantsana dia aitsika rehetra nitohiny. Averiko tsara fa ny délivrance dia amin'ny olona possédé no atao. Maninona no ny olona izay possédé no concerné amin'ny resaka délivrance satria tsy tompony tena n'ilay olona fa ilay esprit maka possession ao anatiny no tompony sy mpanjaka ao amin'ilay olona. Dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy délogena iny esprit iny. Fa izao nefa ny tena point important tiako ampitaina amintsika. Be da be mihitsy ny olona no manao jeu de mots sy manangana religion sy milalao sentiment anampino amin'ny resaka délivrance sy fanapahana ozona. Fa inoy tsara ity zavatra lazaiko ity. Ny mpino anankiray izay mbola conscient, averiko tsara hoe ny mpino anankiray izay conscient ny amin'ny fahotana nataony sy ny heloka vitany ka miaiky, eto dia manipika tsara hoe izay hoe miaiky izay dia ilay olona no manao balance ny fomba fibebahany ao anatin'ny intimité. Rehefa mivavaka isika dia miditra ao amin'ny efitrano mangingina, ny ray ao amin'ny mangina no mahita antsika ary mamala ny vavaka ataontsika ao amin'ilay efitrano mangingina. Any amin'ny filazano tsara no misy an'izay fampianaran'i Jesosy Kristy izay. Dia ilay olona conscient fa nanota izy, ilay olona conscient fa nanao ny tsy mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, dia niaiky ny fahotany. Ny fonareo no triatriato fa aza ny fitafianareo. Dia nibebaka tamin'Andriamanitra tsy toy izy. Ary tao anatin'ilay fibebahana tena nivaly mihitsy izy. Jesosy tsy amerina intsony ary ankehitriny satria efa nibebaka taminao dia manolo tena hanara-dianao ho mpanomponao ho zanakao.
am'izay fotoana izay Andriamanitra tsy to, izao Jehovah Andriamanitrareo dia Andriamanitra mpandinika ny voson'ny fo. Andriamanitra tsy to mahita ny toe-pon'ilay olona hoe nanana fibebahana avec sincérité, fahatsora-po tahaka ny zaza, fivalozana faratampony araky ny expérience sy ny ainana am'izay hoe hetaheta te hibebaka izay le olona, dia mamaly an'ilay olona Andriamanitra araka ny asany avy. Fampianaran' Jesosy Kristy zany. De mihetsika Andriamanitra tsy to ary maka possession ao anatin'ilay olona. Satria Jesosy Kristy de tompony tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, fanahy mahery. Dikan'izay rehefa maka possession, mandrombaka fanjakana ao am-pon'ilay olona, conscient hoy aho fa tsy olona possédé, Andriamanitra tsy to, dia miala tsikelikely ny ozina, miala tsikelikely ny démonie sy ny fanahiny sy ny firongony rehetra mitsoaka mangoronetana, ary ilay fanahy maka possession, ny fanahin'Andriamanitra tsy to, ilay fofinaina mahavelona, ilay roaka Esprit Saint, satria ilay fanahiny ray tsy to no maka possession ao anatin'ilay fon'ilay olona, ao anatin'ny vatan'ilay olona, ao anatin'ny corps, âme, esprit-any, dia mandositra miala ho azy ny devoly. Tsy misy zany cohabitation zany. Izay ny zavatra ampitaiko amintsika hoe tsy misy baguette magique io tsy misy resaka formule hoe izao sy izao sy izao zany io fa tsotra be fotsiny araka ny fampianaran' Jesosy Kristy, révélation nomeny an'i Paoly, 2 Corinthiens 3:17, ary ny tompo izany fanahy izany grand F, Andriamanitra tsy to, izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. De manamarina n'ilay zavatra nazavaintsika teo hoe rehefa maka possession ao am-pon'ny olona anankiray Andriamanitra tsy to, amin'ny alalan'ny fanahy masiny izay maka toerana tsikelikely, satria nibebaka tamin'ny fahatsora-po sy toe-po tahaka ny zaza ilay olona, dia miaraka am'izay miala ho azy ao anatin'ilay vatan'ilay olona ny fanaratsy tapaka ho azy ny ozina rehetra tany aloha rehetrarehetra tany. Amen. Vaovao tsara be zany. Zany zavatra izany no zaraiko aminao expérimenteo ary averiko ihany, tsy diso hoy aho ny séance na délivrance sy ny séance fanapahana ozina, fa mitandrema ianao fa be da be ny mpilalao fanahin'olona, mpamiravira sentimentan'olona am'izao vaninandro farany izao de à partir an'izay hoe rehefa tratrany amin'ny faiblesse-nao ianao, tratrany amin'ny point faible anao ianao dia zay le hoe ny devoly mierona tahaka ny liona mitady zay arapany rombasany ianao de rehefa tratrany prise ianao tsy mivay intsony iny vavana liona iny fa rombahany ianao dia potehany hatrany hatrany ny fiainanao ianao en personne, ny fiainam-pianakavianao, ny tontolo misy anao hatrany hatrany. Voarahinao ny afatra, tianao Jesosy. Veloma tompoko.